Tia misy torohevitra kely ho anareo izay efa tsy débutant intsony dia arao hatramin'ny farany ara ny vidéo antsika androany. Voalohany dia isika rehefa manao melodia dia atomboy amin'izay mianatra manao duo. Ohatra, nanao ohatrizao ohatranao ohatrany ohatra dia ataoviny duo an'izay. Jerenao aloha ny tonalité an'ilay sol sa inona. Zany izy zany zao sol ny tonalité dia jerenao maka repère anao ohatra hoe eto amin'ny première corde troisième case ataonao zao ohatra hoe do ré mi fa sol la si do de eo anao no maka an'le duo zany hoe zany ataonao zao hoe do ré mi fa sol la si do zany hoe raha sol fa izy de hoe ny do dia sol zany hoe le sol io zany nataonao do eto de ao tsika maka le mélodie les premières voix lui manao hoe de ataonao duo zay hoe de vio oui ohatrandray les premières fois hoe de ataonao alainao ndray le izy hoe ito zao le première fois de aizany ny deuxième aizany duo miaraka amin'io de ataonao eto hoe de ohatra zay zany hoe le sary le première fois tadinao de jerenao hoe iza no tokony atao duo miaraka aminazy le corde ao amboniny de ohatrizay ny amoahana anazy. Zay ny conseil voalohany. Conseil faharoa ndray dia rehefa ianao mikapoka de mizaha mianatra hoe aiza ny son tianao hivoaka. Aka ohatra tsika zao mikapoka hoe tsy mitovy amin'ny de tsy mitovy amin'ny zany hoe samy hafa ny son eto sy ny eto sy ny aty de arakaraka le zavatra ho tendrenao ny ahitanao hoe aiza no misona kokoa le eto sa le eto zany hoe ny mampiavaka anao amin'ny olona débutant de resaka sonorité zany hoe le fivoakan'le feo an'le zavatra ataonao ny fahadiovan'ilay zavatra tendrena sy ny choix an'le hoe aiza maranitra sa matavy sa aiza no hitendrenao anazy. De ohatr'izany ihany koa atao main gauche. Ny différence ny olona débutant sy ny olona efa mba tsy débutant intsony raha débutant ianao manindry mafy be vao maneno izy fa rehefa zatra ianao rehefa mitombo le niveau tsy voatery anindry mafy be intsony de misy teknika kely tia izao mba hiasa daholo ny ratsan-tananao efatra de ity ny exercice anazaranao anazy. Ohatra mitendry ianao de tsy esorinao tsika zao taloha manao ohatrany zany hoe zay mavita de miala fa rehefa anazatra ny tindray ianao de tsy esorina zay mavita ohatra de miakatra ambony de ohatr'izay ihany de ohatr'izay ihany tsy esorinao zany zay mavita fa alahatra anao miaraka amin'ny namany eo daholo. Raha ataonao zay de tsy maintsy marary le poignet ato sy le tanana de mifolaka sady mivelatra de mialava ihany koa possible raha ohatra ianao somary mbola tanora manao l'exercice dia tratran'ny loatra hoe ny main gauche lava kokoa ny ratsan-tanana noho ny main droite. De zay ara ny vidéo antsika androany azadina ny partager.